Mbola hijanona amin'izay lafim-baovao izay hatrany isika iray asa amin'ny Facebook ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera ny postra ahafahana mamantatra sy manafoana ireo compte fake marobe amin'ny Facebook mahatratra 900 tapitrisa ny mpampiasa Facebook eto Madagasikara raha ny antotanisa ny voaka farany ny tombo be tato anatin'ny herinandro vitsivitsy anefa ireo compte manakorontana sy manely vaovao tsy marina mahakasika ny aretina coronavirus ny ministry ny postra tsy maintsy miditra amin'ny famantarana sy ny fanafoana ireny compte tsy izy ireny araka izany ny fanjakana hitandrona ny filaminam-bahoaka hoy ny ministry ny postra vaovao izay nangony misana lamdrany eo amin'ny sariny rivo handrenatana. Miteraka savorovory sy fikorontanan-tsaina eo amin'ny mpampiasa ny tambazotra-tserasera Facebook ny fisian'ny vaovao diso maro miely tatoato ny ministry ny postra tsy maintsy miditra amin'ny famantarana ireny compte tsy izy ireny ny fanjakana arana foana azy ireny. Misy ny fiara-miasa manokana amin'ny orinasa Facebook amin'ny fampiarana ity fepetra ity raha ny fanazavana. Fepetra fitsipika napetraka Facebook izay zavatra zay ary ankatoavin'ny fanjakana malagasy tanteraka. Noho izany ny ministera izay tarihako MPTDN manomboka izao dia afaka mifandray amin'ny orinasa Facebook ary manatanteraka ny fanapahana ireo page ireo takelaka na ireo compte izay manelingelina ny saim-bahoaka na mitondra koa vaovao tsy marina eto amin'ny firenena. Izany hoe zay page na compte rehetrarehetra miopefy araka ny tsy tokony ho izy amin'izao fiparihan'ny coronavirus zao. Ny amaranako azy dia ny ministera ihany koa dia anoratra ary ampahafantatra ny Facebook ireo pejy ny androm-panjakana ofisialy rehetra izay ho asitsika fanamariana natao hoe ikonina mangamanga zany ahafantarana azy. Anisan'ireo andraisana fepetra koa anefa ireo contenu tsotra manely vaovao na mizara vaovao diso malalaka ny fanehoan-kevitra saingy mila mandreny andraikitra tandrify ny tsirairay hoy ny ministry ny postra. Araka ny voalaza ny Facebook maly izay mazava tsara mihitsy dia misy koa ekipa miandraikitra natao hoe cybercriminalité en Facebook. Facebook zany dia manana ny fahaizana malalaka tsara mihitsy mamantatra hoe aiza ty olona ty manao an'le ty compte Facebook ty na compte araka ny teneninao teo hoe compte fake ary izy. Raha ohatra kosa zany ka misy fitadiavana n'iny olona iny, raha ohatra ka miopefy izy ka raisin'ny fanjakana malagasy atao hoe ny ao amin'ny cellule na cybercriminalité fa zay tsy amin'ny PTDN ka tokony atao tokoa fanarahana azy dia mino fa ho ataon'ilay izy ary manana zay zo zay izy ary manana ny traikefa amin'ny Facebook sy ny sisa amatatra an'ilay olona. Anjaran'ny ministeran'ny postra sy ny Facebook no miandraikitra ny famantarana sy ny fanafonana ireo compte tsy izy. Ny sampana manokana miandraikitra ny cybercriminalité eo anivon'ny mpitandro ny filaminana kosa no handray an-tanana ny fanenjehana ara-pitsarana. Mahatratra 900 tapitrisa ny mpampiasa Facebook eto Madagasikara raha ny antontanisa ny ministeran'ny postra.